Salama daholo izahay eto amin'ny tsy lany tetika mikajy ny ahatsara sakafony rehetra dia manolotra nahandro mora atao iray androany. Ho hitantsika ao avokoa ny tsiro, ny fanjarian-tsakafo ary ny tetika madinidinika nefa tsy mandany vola be loatra. Lasa arintsika. Ny nahandrontsika androany dia akoho amin'ny voanemba. Ny zandrim-peny amin'ny akoho no ampiasaintsika eto, izay azo vidiana miaraka amin'ny elany sady tsy lafo vidy loatra. Voanemba fotsy no karakaraintsika miaraka aminy. Ny voanemba dia karazana voamaina tsy dia lafo vidy nefa tena manan-karena singa amin'ny fanjarian-tsakafo. Ireto avy ary no ilaina amin'ny nahandro ampy ho an'ny olona efatra: akoho atsasakilao, voanemba fotsy 1 kapoaka, lafarinina atsasaky ny 1/2 na 520 grama, lefiora 1 sotro kely, atody anankiroa, dita na thym, sakamalaho, tongolo gasy, menaka ary sira. Toy izao ny dingana hikarakarana azy. Mampatsiahy antsika rehetra aloha mba hanasa tsara ny legioma alohan'ny hikirakirana azy, ary ny tanantsika koa dia aoka ho sasana hatrany alohan'ny hikarakara sakafo. Lomana indray alina meloa ny voanemba fotsy mba hampalemy azy. Noho ny maraina dia tsy hifina ary totoina miaraka amin'ny tongolo gasy sy sakamalaho. Sasana ny dita dia esorina ny tahony. Atao anaty lovia baolina ny voanemba voatoto, ny lafarinina miampy lefiora ary ny dita. Ampiana rano sahabo 200 ml na 1/2 litatra latsaka kely. Aroharona azahoana feta maridrihitra. Velabelarina ny fenako. Asiana sira. Kapohina ny atody. Raisina tsirairay ny fenako dia ampandalovina ao anaty atody voakapoka, avy eo ao anaty fetana voanemba. Afanaina amin'ny menaka, arotsaka moramora ao amin'ny menaka mamay ny akoho voafony fetana voanemba dia avela hendy. Ny afo atao atonony. Rehefa afaka 7 minitra any hoany, tokony efa mety dia loarana. Vita amin'izay ny nahandro ka azo atao laoka tsara. Ireto misy tetika kely mikasika io nahandro io. Ny nofona koa dia azonao ampiasaina amin'ny fomba fahandro ihany koa. Raha fehezina ny nahandrontsika androany dia akoho amin'ny voanemba, matsiro sady mampanjary sakafo. Masotomano! Raha nahaliana anao ny nahandro androany na ny tetika samihafa natorinay teo dia anehoy aminay. Ary indrindra raha nahandro izany koa ianao dia zarao aminay ny hevitrao. Amin'ny manaraka indray ary.